Miaraba to klasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao manasanao anaraka hatramin'ny farany amin'ity talata 1 Aogositra 2024 ity. Yampita ranomasina avy hatrany sika ny akony dian'ny filohan'ny fanavaozana any Tchad amin'izao fotoana izao. Raha vao nigadona tany Tchad ny filohan'ny fanavaozana ao Mali dia noraisin'ny filoha tchadiana ny maréchal Mahamat Idriss Déby avy hatrany tao amin'ny lapa-panjakana any an-toerana. Nisy ny dinika mitokana ny arahan'ny roa tonta izay nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa mazava ho azy hijerena ny tombotsoa azon'ny firenena roa tonta sitrahana. Taorin'izay dia nitohy tamin'ny fionana ny arahan'izy mirahalahy tamin'ny filohan'ny Guinée-Bissau izay any Tchad ihany koa amin'izao fotoana izao, izany hoe fionana teo amina filoham-panjakana 3 tonta zany izay samy aty amin'ny tany afrikanina avokoa. Any Tchad ihany koa miara-dalana amin'ny filohan'ny fanavaozana ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ny Tea Mahavavy hitondra amintsika ny akom-baovao. Fomba fijery nentin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrenirina Mikael ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny samy firenena afrikanina mba entina mpandroso any Afrika. Hitantaratra tokoa izay firalainy izay nandritra ny fandraisany filoha tchadiana ny maréchal Mahamat Idriss Déby teto amin'ny lapa-panjakana ny Tomay eto N'Djamena. Nisy ny dinika mikatotrano ny arahan'ny filoha roa tonta izay mifantoka amin'ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Tchad. Nanome voninahitra ny filoha Mahamat Idriss Déby tamin'ny fankalazana ny 20 taona ny fahaleovantena ny firenena tchadien. Fantatrareo fa mitovitsika satria ndretsika koa vao nankalaza tsika 20 taona teo. Dia ny zavatra taty moa zany dia izay aloha ny bantoerana. Ny bantoerana aloha dia mametraka an'izay atao hoe fifandraisana am-po amin'ny samy afrikanina zay aloha, zay ny zavatra naseho. Zay ny zavatra naseho fa raha mbola mifandray ny samy afrikanina raha mifankaty mifamonjy mandroso i Afrika. Zay aloha ny naseho. Maro ny zavatra ny fampiresahana fa mbola ho tohizana izy raha teo moa vonona hamangytsika ny Madagasikara ho tohizana any no ahitana ny mialatsiny amin'ny teny frantsay ny piste na coopération ifanaovana. Nitoy niaraka tamin'ny filohan'ny Guinée-Bissau ny generaly Horta Inta dinika izy ireo izay nasain'ny filohan'ny Tchad manokana anatrika ny fankalazana ny 20 taona niverena ny fahaleovantena ny Tchad. Araky ny efa natsidiky ny namana ny Tea Mahavavy iny sy efa natsidiky ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny vaovana rantsika teo ihany dia anisan'ireo firenena afrikanina nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1970 niaraka tamin'ny Madagasikara i Tchad. Ny antsika tamin'ny 20 Jona ny fankalazana fa ny any zareo zany dia androany 1 Aogositra. Firenena nozanany frantsay ihany koa i Tchad tamin'ny taona 1970 no tonga Repoblika Malio tena ity firenena ity taorian'ny fitsapakevim-bahoaka nataon'ny Général de Gaulle. Mbola tantara hitovizany amin'ny Madagasikara ihany koa io fisafidianana ho Repoblika Malio tena io. Anisan'ny filoham-panjakana nahazo fanasana manokana nanatrika ny fetim-pirenena tchadiana ny filohan'ny fanavaozana kolonel Randrenirina Mikael. Ny Tea Mahavavy ihany. Anisan'ireo firenena afrikanina nahazo fahaleovantena ny taona 1700 i Tchad rehefa avy nozana ny frantsay nandritra ny 70 taona. Tahaka ny Madagasikara dia ny taona 1970 no nisafidy ho Repoblika Malio-teny i Tchad taorian'ny fitsapakevim-bahoaka nataon'ny Général de Gaulle ka i François Tombalimbaye no lasa filoham-pirenena voalohany. Ankehitriny dia feno 19 taona no nahazoany Tchad ny fahaleovantenany. Ho fanamarian'izany dia nisy ny matso lehibe izay natao teto amin'ny Place de la Nation nanasana manokana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrenirina Mikael sy ny filohan'ny Guinée-Bissau ny generaly Horta Inta.
l'armée de terre, le détachement de l'État. Quand je distingue et il s'approche de moi, c'est plutôt le quartier général de l'état-major général. Taoriny lanonana dia nisy litafa niarahan'ny filoha amin'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrianarina Mikael tamina mpanao gazety Jadianina nyresahana mikasika ny fifandraisan'ny firenena rotota sy ireo andraikitra miandra ny filoha ao anatin'izao fanavaozana izao. Teto amin'ny seranam-piaramanidiny ny raisam-pirenena Hassan Jamous no namarana ny filoha amin'ny fanavaozana ny diany Tetrady ka nitotoy indray hiazo any Madagasikara. Fa toy ny fanaony rehefa mamita iraka amina firenena any ivelany toy ireny dia nitafa tamin'ireo malagasy mila ravinahitra na ireo antsointsika hoe diaspora tany Tchad ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrianarina Mikael araka io hitantsika amin'ny sary io. Na dia vitsy azy izy ireo diaspora zany dia nanokana ny filoha fotoana manokana ny ainona ny etaetany sy ireo olana sedrainy amin'ny fiainana andavanandro any an-tanin'olona any. Efa saika voavalin'ny filohan'ny fanavaozana avokoa ny olana sedrain'ireo diaspora amin'ny ankapobeny fa ny tao Tchad manokana dia nifantoka tamin'ny fanomezana sehatra ahafahan'ireo malagasy any toerana mizara ny traikefany ho an'ireo tanora malagasy hafa ny votoatin'ny dinika. Teo ihany koa ny fangatahana ny hijerena manokana ireo malagasy monina ny Afrika afovoany izay tsy misy maso vo ka voatery any Etiopia no mikarakara taratasy ary ny farany dia ny fahafahan'ireo diaspora mandray anjara amin'ny fifidianana izay atao eto Madagasikara. Naneo ny faniriny hitondra anjara biriky ho fampandrosoana ny Madagasikara ireo malagasy miasa sy monina ny Tchad tetsinkilan'izay izay mieritreritra ny ampiasa vola ho fampiroboroboana ny toe-karena. Ireny ny vaovao avy any Tchad efa nitodoha iverina eto an-tanindrazana moa ny filohan'ny fanavaozana sy ny delegasiona miaraka aminy. Fa anokatra pejy vaovao anamarika ny tontolon'ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa eto Madagasikara ny ministera tompon'andraikitra tanterahina ny Mahajanga ato anatin'ny roa andro nanomboka androany itoeram-pitso ny fiaonambe mola volana sy andra fetana vina sy paikady vaovao anavaozana sy anatsarana ny rafim-pampianarana ny fomba fampianarana ny fampifanana arakasa sy ny manandrify ireo rehetra ireo ifanaraka amin'ny zava-misy ainana amin'izao fotoana izao indrindra ny filan'ny tsena ny asa sy ny arena izay ananan'ny firenentsika. Lara-pahamiana amin'ny politika mpanjakana ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa rano nambaran'ny praministra lehibe ny gouvernementa izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fiaonambe atao any Mahajanga ity. Eugène Tacle Patterson sy Nick Chancela TVM any Mahajanga. Roandro no anatanterahana ny fiaonambe nasionaly ho an'ny fanavaozana sy ny fampiakarana ny kalitao-pampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa eto Mahajanga. Fakan-kevitra izay entina ampandrosoana ny fampianarana teknika izay no amaivanina teo aloha ankehitriny manana ny tanjona manokana hotratrarina hoy ny praministra lehibe ny gouvernementa. Zao ngamba fotoana posany satria anatina fotoana fohy araka ny tenenina teo hoe misy zavatra mapetrakantsika hoe anatin'ny herintaona ohatra ny olona na tsy manana diplôma aza izy fa mivoaka eo izy tonga dia afaka manao dépannage informatique ohatra ray fotsiny iny fa rehetra anatin'ny politika mpanjakana momba ny fanavaozana ao hitanareo angamba ny rano fisotro tena zava-dehibe raha vitan'ny fampianarana teknika manofana olona ahay manao forage sy ny sisa rehetra vetivety kely Madagasikara ty feno entreprise madinika mpanao forage zay asany tanora malagasy zao. Lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny tanora satria maro anisa eto Madagasikara izy ireo ka nomena sehatra manokana hanehoana izy ireo ny fahaiza-manaony. Ity sehatra anankiray ity no ahafahantsika manome fahaiza-manao tanora afaka tonga dia miasa izy na mamorona orinasa ho anazy. Zava-dehibe satria tanora no tena betsaka indrindra eto Madagasikara ary tanora ny tolona sy nanafaka Madagasikara tamin'ny herintaona ataoko ngamba rariny da tena ny tanora
telo ambetsika setra mba hiatana ny firenena. Araka izany dia telo sosina ny fahombiazana azonyity ministera ity hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny voalohany dia ny assise nationale, ny faharoa dia resaka recrutement 500 ary ny fahatelo dia isy convention fifanarahana miaraka amin'ny fikambanana anankiray izay hitantsika eo avy eo. Raha tsy ahivina dia 370 no ivitoerana fampianarana teknika raha 520 ny centre de formation eto Madagasikara. Mahery ny ray hetsy kosa ny mpianatra ary 500 ireo mpiasa vaovao ankoatran'ireo efa mpiasa misehatra eo anivon'ity ministera ity. 700 ny tahapambiazan'ny ministera tamin'ity taona ity izay mbola hampiakarina. Ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement moa no nanokatra izany fionambe izany tamin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ireo membre ny gouvernement sasatsasany ka tao amin'ny sekoly katolika Saint Gabriel Mahajanga no nanatotosana izany. Ny Olomaira tsy ho very mandeha. Fa mifanaretsaka ny any Mahajanga any amin'izao fotoan'izao ankoatry ny fionambe ho an'ny fanavaozana ny fampianarana teknika sy ny fanifanaraka siny dia mampiatrano ny fifanana nasionaly amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly ihany koa i Mahajanga nanomboka omaly. Mpianatra manodidina ny 4,000 avy amin'ny lafy nosy no mifampitona ny antoerana etsika izay natao ampifondronana ny ankizy anehoana ny fahaiza-manao sy ny talenta ary anamafisana ny firaisan-kina sy ny toe-tsaina mahay mifaninana anaty fifanajana. Mbola ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement ihany mazava ho azy no nanokatra ny sport scolaire tamin'ny fomba ofisialy. Mpianatra mahery ny 4,000 avy amin'ny lavalnosy no eto Mahajanga miatrika ny fifaninanana ny lalao nasionaly ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly taona 2024. Soma mavaraka boeny ny firaisan-kina sy ny fahaizany tsirairay miara-miasa hoy ny nambarany Premier Ministre lehibe ny gouvernement no antoka iray mampandroso ny firenena. Nanokatra izao fifaninanana izao ny tenany teto Mahajanga renivohitry ny faritra boeny. Mahafinaritra mahita ny zanaka malagasy zany tafahoana eto avy amin'ny lafy valonosy ary tamin'ity dia zavatra vaovao natao fa mandray anjara ihany koa ny enseignement technique hatramin'izay zany ny éducation nationale fotsiny satria fomba fiasantsika anaty gouvernement lay miaraka manao zavatra rehefa samy tompona andraikitra dia izay moa ny fanentanana natao teo hoe aoka mba ohatr'izay koa fomba fiasantsika malagasy mifanampy manao zavatra tena miara-mirona fa tsy mandeha irery. Ny faharoa dia ny fahitana ny fandraisana anjaran'ny ireo ankizy manana fahasembanana sy manana toe-tena varira. Io koa zany ahitana fa ny gouvernement izay taritintsika dia mijery ny antokony olona rehetra eto Madagasikara indrindra ireo marefo dia averina moa ny fanentanana antsoavan'ny malagasy hoe ajanony ity fangalarana zaza malagasy ity indrindra ny zaza varira fa tsy mahasoantsika fa tena asandeha voly fa sazo faran'izay enjana kosa ny atao amin'izay tratra eo ary manentany malagasy koa izay mahafantatra nyreny mba hidenonsany amin'ny tompona andraikitra afana miaro ny zanaka malagasy tompona. Lalao ampivondronana ireto mpianatra manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fifaninanana ara-panatanjahantena no anehoana izy ireto ny fahaiza-manao sy ny talenta ary ny toe-tsaina ho tia fifaninanana. Niara-nisa lata amin'ny fanatanterahana ity soma mavaraka ity ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny ministera ny fampianarana teknika ary ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Koa satria mandray vahiny betsaka i Mahajanga amin'izao fotoan'izao dia zava-dehibe ny fahadiovana sy ny fidiovana any an-toerana raha teo mafana dia mafana ny andro ny nanolotra sy ny bendrano misa 9 ho amin'izay fampiasana rano izay ny ministerany rano ny fidiovana sy ny fanadiovana araka ny angom-baovao entiny Miora Randry sy Naria Veronika TVM any Mahajanga ihany. Sy ny be fitahirizan-drano miisa 9 manana tanjaka 10 metatra toratelo avy amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana no napetraka amin'ireto toerana hipetrahan'ny mpandray anjara amin'ny lalao nasionaly ho amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly izay atao eto Mahajanga ity. Ny tanjona hoy ramatoa minisitra dia ny hahampy ny rano izay sitrahan'ireto tanora mandritra ny hetsika rehetra. Mandalo eto amin'ny faritry Boeny ny tenanay amin'izao fotoana izao
mitsidika an'ireo fanamboarana fotodrafitrasa. Fantatritsika fa tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza fity dia namela takaitra taty amin'ny faritry Boeny, dia noho izany dia miezaka ny ministeran-drano fanadiovana ary fidiovana manampy an'ity faritry ity amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Distrika miisa efatra zany no isitraka fotodrafitrasa miisa 12 ao anatin'izay Mahajanga voalohany, Mahajanga faharoa, Marivoay ary Soalala dia anisan'ny toerana nandalovana eto. Ny isan'ny mpisitraka dia 590 sy iray alina. Ny tanjona zany dia ho vita any amin'ny faraparan'ny volana septambra any ireo fotodrafitrasa miisa 12 ireo dia mba afaka misitraka rano fisotro madio ireo distrika miisa efatra eto amin'ny faritry Boeny ireo. Nisy ihany koa ny fitsidiana izay natao tao Andohagary, distrika ny Mahajanga faharoa, natao matoa ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana mba ho fanaraha-maso ny fizotry ny fanarena ny fotodrafitrasan'ny rano izay simba tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza fity ka lava-drano lalina miisa 4 miaraka amin'ny unité de traitement d'eau no tanterahana manerana ny distrikany Mahajanga voalohany, faharoa, Soalala ary Marivoay izay tanterahana miaraka amin'ny tetikasapa kaponina mahery ny 590 sy iray alina no isitraka izao tetikasa izao. Tsy afa-misaraka amin'ny rano ny jiro rakotra hazavana ny bora sy ny village touristique ao Mahajanga amin'izao fotoana izao, toeram-piaramboly sy fitsangatsanganana izay tsy tapak'olona mihitsy indrindra ny amin'ny alina amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao sy ny fisian'ireo hetsika maro samihafa any Mahajanga. Nofenoin'ny ministerany angovo sy ny akoranafo jiro be ireo toerana be mpivezivezy indrindra ao Mahajanga ireo. Lampadaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 10 no napetaka. Fanavaozana izay ataon'ny ministerany angovo sy ny akoranafo amin'ny fanatsarana ny hazavana eny amin'ireo toerana iombonana, ny fanamafisana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fanatsarana ny endriky ny tanàna indrindra amin'ireo toerana be mpitsidika sy be mpivezivezy izay natao tao Mahajanga dia ny eny amin'ny port sy ny village touristique izany. Resaka politika sy ny raharaham-pirenena nanatanteraka fivoriana ny kiatotrano teny amin'ny antenimieram-pirenena androany ireo solombavim-bahoaka nanomboka tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro teo eo. Taorian'io fivoriana ny kiatotrano dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny antenimieram-pirenena nambarany fa nifantoka tamin'ny fanaovana tatitra sy ny vokatry ny asan'ireo vaomiera mpanao fanadihadiana parlementaire ny fivoriana, anisan'izany ny fanadihadiana mikasika ny orinasa Jirama. Nanome fanazavana momba ireo vaovao miely amin'ny tambazotra an-tserasera ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrena Solonyaiko no amafisiny fa tsao tsy mitombina ny filazana momba ny mety andravana ny antenimieram-pirenena sy ny birao maharitra. Notsindriny fa tokony toy ny fanatanterahany antenimieram-pirenena ny andraikitra sy ny asa sahaniny indrindra ny amin'ny fanaraha-maso ireo raharaha mahaliana ny vahoaka. Ny antsony malagasy ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba hialana amin'ny fifampiantsiana sy ny fifandrafiana ary anome lanja ny fitoniana sy ny firaisan-kina ho tombotsoan'ny firenena. Mbola mitoeraka izany ny asan'ny antenimieram-pirenena indrindra ireo fanadihadiana parlementaire mahakasika ireo raharaha lehibe eto amin'ny firenena. Ny fanampim-panazavana. Misy foana resaka honohono fa zava-dehibe ny fiona aminareo mpanao gazety hitondrana fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy mba tsy isin'izay honohono zay. Tsisy tsy nahafantatra fa nisy fampiatsoana nataon'ny filohan'ny fanavaozana président Mikael Andrinirina anay zany na président ny antenimieram-pirenena ny tena fa mitantana nytia Andry Panjakana ity. Mazava ho azy raha nisy zay fionana zay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny solombavambahoaka ao tamin'ny fivoriana zay nataonay. Dia izay indrindra ny antony nataoko hoe
dizonga nataonay a miaraka tamin'ny solombavam-boaka rehetra manera Madagasikara ny zavatra mahafaly moa na tsy teo anatin'ny fivorina izahay dia tonga mavitsika ireo solombavam-boaka ireo nanatika n'izay fivorina zay ka dia zay tiako lazaineo nanao tatitra tamin'zareo dia nifampihely koa inona ny tokony atao ao anatin'izay zavatra fa mbola tsisy zany hoe fampiatsony exécutif matetika zany tsy mbola nisy fanambarana atao mivahoaka malagasy zao maro no tena zava-misy tsy mbola nisy zany hoe enquête parlementaire momba n'io jirama io tena mandeha ary manazava tsy priany ho mivahoaka malagasy satria aza dinona nefa orinasa mpanjakana io dia zony malagasy rehetra no mahafantatra an'izany dia variana ao amin'izay fipetraky n'izay fanontaniana zay satria ohatra nadinotsika le asa zay vitany antemera-pirenena dia isy malagasy ve asa haiteny misy ve zany zavatra zany taloha tsy fanonjina ny antemera-pirenena fa mijoro mihitsy araka ny lalam-panorena ny antemera-pirenena ary misy ny enquête parlementaire maro zao anao déclaration mamokara-pitso zay fefa mijoro zay indrindra ny nahatongavan'ireo vaomiera sy ny président mitantana an'io vaomiera io enquête parlementaire io zay itoy ao anatin'izay ary zay fampiantsona koa tamin'ny sy finance satria efa nivalideny conseil des ministres natramin'ny vola ampiasaina amin'izany inona moa ty enquête parlementaire zay ary aza dinona fa misy an'iny 4 milliards latsaka kely iny tonga defa miditra ao anatin'io enquête parlementaire efa efa miroso amin'izany izahay ao anatin'io ary zay ne tsy matory ao anatin'izay zavatra rehetra zay tsy mora manao amin'ny jirama io za tena miteny aminareo raha ny lalam-panorenana dia sy moana nanovana azy raha ny lalàna vele nefa mety hokato mahany nanovana azy satria hivory zahay misy fivoriana ara-potoana fa tsy midiky tsy izahay aoka zava-miray ny anay manao enquête parlementaire fotsiny fa tsy izahay re tokony no manapa-kevitra fa anjaran'ny exécutif no manapa-kevitra rehefa avy eo na any amin'ny fitsarana na zay ataony zareo iry zareo no manapa-kevitra hoe hitory ve sa tsy hitory dia ny fitsarana no manapa-kevitra amin'izany ny gouvernement no manapa-kevitra amin'izany fa ny anjaranay fotsiny manao an'ilay enquête parlementaire zahay manao an'ilay conclusion zahay dia omenany exécutif le zay ary tsy mbola nisy zany hoe loi de finance elefera zany loi de finance nasipantsiny asipantsiny ary tsy vitanao nasipantsina fa ny sauve any amin'ny 300 milliards d'ariary dia asa hitentsika hoe tsy niasa nentinampirenena vadibadika isa manao tsy vadibadika fa mijery zay asoa ny vahoaka sisy développement eto Madagasikara raha mbola voizina ihany fampisarana samy malagasy za tsy poro zany na ho ty ahy na tsy ho ty ahy za tsy poro any amin'izay resaka politika izay ihany nitsangana ny vovonana iray antsoina hoe vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara na VFM ahitana solombavam-bahoaka teo aloha sy ankehitriny olom-boafidy tangalamena sy ray aman-dreny lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena manana ny foto-kevitra hijoroany ny vovonana ary ary asa amin'ny fitondrana fanavaozana ankehitriny araka ny angom-baovao nataony mamy Filipina Razafindrasata sy Andra Jonalvao. Fandraisana andraikitra manoloana ny filan'ny olom-pirenena ny fiarahamonina ary ny firenena malagasy pitarika vonona amin'ny fiavaozana amin'ny lafiny rehetra na ara-tsainy zany na ara-piarahamonina na ara-piariana na ara-pitantanana no antony hijoroany ny vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara na ny VFM. Ny solombavam-bahoaka moa mahatratra hatrany amin'ny 7-20 no efa voasoratra ary tapa-kevitra mandrafitra ny vovonana ary ireo hitarika ny fananganana ny vovonana isaky ny distrika na voafidy azy. Eo ihany koa ny bentanàna ihany koa izay anisan'ny tafiditra ao anatin'ity ary mino zahay satria efa maro no mifampiresaka fa
ny be ny tanàna rehetra maro anisa dia namany andrafitra n'izany vovonana fiavaozana ho an'ny Madagasikara izany. Miorina eo amin'ny fototra efatra ny hiraka izany ny VFM. Ny fanavaozana marina, ny famindra-po, ny fanetretena, faharoa, ny fihavanana, fahamarina toerany sy ny firaisan-tsaina, fahatelo, ny fahaiza mitantana sy ny tamberina ndraikitra marina, ary ny faefatra, ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny mpikambanana sy ny olom-pirenena rehetra. Mivondrona anatin'ity vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara ity ireo olom-boafidy amperinasa anaty any aloha, ireo olobe, ireo tangalamena, ireo manana aitarika sy ireo olom-pirenena tsara sitrapo eny fotony mba hampiroboroboana ny fandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-pitantanana eto Madagasikara. Misokatra amin'ny olom-pirenena rehetra tia tandrazana ho an'ny fiavaozana ny vovonana na ny VFM, nampahafantarina teto ihany koa ireo mandrafitra ny birao izay tarihany ity vovonana ity. Izay ny politika sy ny manodidina azy, vadika lafo vaovao hafa isika. Manamafy ny fepetra ho fiarovana ny mpandeha sy ny mpampiasa lalana ny ATT manoloana ny fahabetsahan'ny olona mivezivezy amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Tombanana ho manodidina ny 4 alina sy 3 hetsy ireo mpandeha hiainga avy eto Antananarivo hiazo ny faritra samihafa izay mety mampiasa fiara manokana, fiara hofaina, taxi bena, taxi brosy ihany koa ary nahazo na lalana ara-dalàna. Ny antsipriany hoentin'ny Sandra Rakotoarson. Mampiasa ny lalam-pirenena fafito avokoa ny 120 faingo sy 900 mpandeha amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. 220 faingo 300 mampiasa ny lalam-pirenena fa-efatra, raha toka 320 faingo sy 900 ny lalam-pirenena fa-2 ary ny 120 faingo 900 ny amin'ny lalam-pirenena fa-enina. Manoloana izany nanamafy ny contrôle au départ eny amin'ireo tobim-piantsonana ny ATT. Tsy mahazo miainga ny fiara raha tsy voamarina ny fahatomombanany sy ny pitsopitsony taratasy rehetra ary tsy maintsy manaraka ny fepetra takiana ihany koa ny mpamily. Amafisina koa ny fanaraha-maso eny amin'ireo lalam-pirenena, indrindra ireo faritra be mpandeha ary isy ny service de permanence isaky ny sabotsy maraina ho fanaraha-maso ny famahana aingana ireo olana mety hitrangy eny an-dalana. Etsy ankilany, miara-miasa amin'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena ny ATT amin'ny fanaraha-maso ny fahamendrehan'ny mpamily amin'ny alalan'ny etilo-test. Miantso ny mpampiasa lalana rehetra araka izany ny ATT mba hanaja ny fitsipika amin'ny feno fifamoivoizana, ho fiarovana ny aina sy sorohana ny lozam-pifamoivoizana mandritra izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Mpampiasa lalana tompona andraikitra ao, arovako ny aiko, arovako ny hafa. Resaka famokarana tany amin'ny taona 20 sy 700 dia nahatratra 4 alina taona ny vokatra kafe naondran'i Madagasikara tao anatin'ny iray taona. Larana fahatelo taty Afrika i Madagasikara teo amin'izay fandrana kafe izay tamin'izany fotoana izany. Ny totongana be ny famokarana taty aoriana 2,000 taona fotsiny sisa no naondrana tamin'ny taona 420. Tapakary izao fa iverina mokatra kafe indray isika anatsarana ny farim-piainan'ny tantsaha sy hamatsiana ny tsena eto an-toerana sy any ivelany. Velarantany iray hetsy hektara no ezahana hovolena kafe anatina fandaharana asa vaovao izay volavolain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiahina ara-tsakafo iarahana miasa amin'ny tsy miankina sy ny mpampiasa vola ary ampiasaina teknika avolenta eo amin'izay fambolena kafe izay. Mirandry Anjafy sy Roger Andriamanalina. Ny akamaroan'ireo fototra indrindra ireo volo-fanondrana eto Madagasikara dia saika efa antitra ka mahatonga ny voany miharatsy sy mihena ny vokatra. Tafiditra ao anatin'izany ny vokatra kafe izay tena nampalaza Madagasikara tamin'ny taona 20 tanoany izay tafiakatra hatramin'ny 4 taona no naondrana ka nahatonga azy nitana ny larina fahatelo aty Afrika sy 12 maneran-tany. Ny ena be nefa izay vokatra kafe izay ka mahatonga antsika manafatra vokatra kafe.
averina izay fambolena kafe izay indrindra ny faritra atsinana Madagasikara iny ao anatin'ny fandarana asa vaovao erana mpamatsy vola ka velarantany hatramin'ny 2 hektara no ezahana volena kafe. Mba hanatsarana ny fari-piainan'ny Tatsaha sy ny fidiram-bolan'ny Tatsaha dia ho averina sy ho amafisina ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny famokarana kafe eto Madagasikara na amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny na amin'ny faritra afovoantany ihany koa zany. Ka ireo kafe ireo zany dia kendrena mba hamatsy ny tsena anatiny sy hidirantsika amin'ny fanondranana ihany koa ka velaran-tany 2 hektara na 100,000 hektara zany no kendrena ho averina ny fambolena atsaraina ny efa misy ary anao famokarana vaovao indray isika. Atratrarina izay vokatra izay dia isan'ny fiara-miasa ministera sy ny tsy miankina toy ny Robins Group izay ivitoerana mpamokatra sy mampitombo masom-boly toy ny kafe sy ireo voly hafa amin'ny alalan'ny fomba in vitro. Ny teknika in vitro dia manala ny aretina ao anatina zanakazo ka amin'izay koa tonga dia zavatra efa fantatry ny Tatsaha fa hamokatra sy hamokatra tsara no tonga ny amin'izareo. Raha iresaka koa tsika ny momba ny rendement ny kafe izay vokarina ato dia mahazo amin'ny 2,5 kg na cerise rouge isaky ny fototra tsika. Ireo fototra ireo dia hitantsika avy eo ny vokatra kafe azo avy aminy sy ny voaniny azo avy aminy. Dia izay koa ilay hoe fotoana ahazon'ireo mpamboly ny zanakazo dia miaina satria ao anatin'ny fotoana fohy isika dia afaka mamokatra zanakazo marobe. Raha androany eo amin'ny 500,000 plan eo ny vokatra vokarin'ny orinasa Robins Group afaka doublena na triplena izay famokaran'izay satria ny installation dia efa ananantsika. Hiara-miasa ao anatin'izany ny FOFIFA amin'ny fambolena iray karazana kafe ratelo. Dia raha ohatra maromaro vokatra kafe anjera zany dia tsy maintsy misy plan maromaro no abarito amin'ilay Tatsaha. Dia ny fifandraisany io toeram-pikarohana ambany fitahianan'ny ministera zany sy sehatra tsy miankina zany no ahafahantsika manatanteraka zany ny tanjona. Dia zay zany no fifanarahan'ezana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ohatran'ny Robins zao amin'ny alalan'ny kafe. Dia efa elaela ihany zany fifanarahan'ezana tamin'ny Robins zany zay. Nisy androany ny fitsidihana ity ivitoerana ity. Mifandraika amin'izay resaka famokarana izay ihany natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny FOFIFA ireo masom-boly vary no atsaraina izay nentin'ny delegasiona malagasy no tarian'ny filohan'ny fanavaozana avy tany Ejipta. Dingana manamafy ny fiara-miasa ara-pambolena eo amin'ny firenena roa tonta izy ity indrindra eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fanatsarana ny karazam-boly ary ny fanavaozana ara-teknika ho fampitomboana ny famokarana. Mbola Mira Andrianjafy sy Roger Andriamanalina ihany. Mialohan'ny ampiasana ireo masom-boly eny amin'ny Tatsaha dia andalo fitsirihana ara-pahasalamana sy fanokanana na mise en quarantaine ary andrana ara-tsiantifika ity masom-boly avy any Ejipta ity mba hiantohana ny fanaraha-penitra ara-pahasalamana sy ny ara-pivoarana ary ny voly ary anombanana ihany koa ny fahafahan'ireo karazam-bary mifanaraka amin'ny toetrandro eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fijerevana tambokatra, ny famaritana ireo faritra mety ambolena azy ka ny FOFIFA sy ny direction de la protection des végétaux no miandraikitra izany dingana izany. Ny FOFIFA araka ny arahantsika malala dia foibe mpikarohana mahakasika ny fambolena eto Madagasikara izay manana ny traikefa rehetra afaka hanao ny fitsirihana ara-pahasalamana ary anao ihany koa ny fanokanana na ny mise en quarantaine an'io masom-boly io ary indrindrandrindra anao ihany koa ny expérimentation mba ahafahantsika zany mahita ny potentiel ny vary izay azontsika io. Namafy ny ministra fa tsy natao anovana ireo karazam-bary ampiasain'ny Tatsaha malagasy ity karazam-bary ity. Tsy voatery hoe amela ny karazam-bary eto sika fa mitohy hatrany ny fampiasantsika nireo karazam-bary efa nahazatra antsika malagasy fa azo atao foana moa ny manatsara
io vary io dia anisan'ny vary tena mahatanty haitany mamokatra be ary afaka manampy an'ireo karazam-bary izay efa misy eto Madagasikara ary afaka ihany koa jerena araka an'izay expérimentation atao zay ny toerana izay tena mety aminy ka afahantsika mahazo tombony sy mahazo tambokatra na rendement ambony amin'ny famokarana vary eto amintsika. Fa isy ihany koa ny fifanakalozana eo amin'ny teknisianina. Dia misy zany ny fiaramiasa koa zany dia ny fanakalozana traikefa. Misy koa zany efa fanarany efa elaela zany dia izy no fanakalozana teknisiana koa zany misy teknisiana ho alefantsika zany mianatra ahoana zany amin'ny fomba nahazoan'zareo zany le karazam-bary tsara vokatra mba ahafahantsika mampiatra izy amin'ny karazam-barintsika eto. Etsika toy ny fiaramiasa Madagasikara Egypte taoriana dia ireo délégationna malagasy izay notariany filohan'ny fanavozana tany Antoerana. Na eo azy izay ezaka amin'ny famokarana izay dia mbola misedra olana amin'ny tsy fampitsakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo ireo mponina amin'ny faritra Atsimo andrefana Androy Anosy Atsimo Atsinanana Vatovinany amin'izao fotoana izao. Anisan'ny misedra izay olana izay ihany koa ny ao amin'ny distrikany Toamasina Faharoa no ny Loza Voajanahary. Ho fanahoanana azy ireo sy namavanana ny vesatra ny fahasahiranana dia hitondra fanampiana ho an'ireo faritra ireo ny avy ao anivon'ny Birao, Misana, ny Loza sy ny Tandindindoza na ny BNGRC. Ny any Toliara Faharoa no isantarana ny fizarana manomboka amin'ity herinandro ity. Riva Ravanarivo sy Rizarikotso. Fianakaviana maro no mbola sahirana amin'ny fahazoana sakafo ampy isan'andro any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Araka ny tarehimarika farany navoaka ny IPC izay rafitra iraisam-pirenena ampiasaina andrefesana ny hamafin'ny olana ara-tsakafo dia mbola ao anatin'ny sokajin'olona miatrika tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ny ampahany amponina ao amin'ity faritra ity. Manoloana izany, tokantrano 404 alina ao Atsimo andrefana no isitraka fanampiana ara-tsakafo manomboka amin'ity volana aogositra ity ho fanamahevanana ny fahasahiranany sy hanampiana azy ireo hiatrika ny filana maika. Vary 300 taonina, menaka 500 sy iray alina litatra ary voamaina 520 taonina no zaraina amin'izany. Fanampiana izay vao natolotry ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany teto amin'ny BNGRC. Fahazahoana izany antotanisa zany dia raha miasa amin'ny ONN, Office National de la Nutrition, ary ny vahoan'ny Ministèren'ny Fahasalamana-bahoaka. Satria izy ireo misehatra eny an-kianja ary mampiakatra ireo antotanisa ireo izay mampilaza amin'ny izay tatitra ho an'ny faritra rehetra izay voatanisako teo izay hoe tony ahoana sy tony ahoana ny isan'ireo tokantrano izay efa mila izany fanafiana izany. Fa ny zareo manokana dia misehatra any amin'ny faritra Atsimo andrefana mizarana ireo fanampiana ireo izay hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny alakamisy faha-3 ambin'ny folo ny volana aogositra matomboka ao Toliara Faharoa. Aorian'ny ao Atsimo andrefana dia hitohy any amin'ny faritra hafa mbola ahitana tsy fanjari-tsakafo ihany koa ny fanampiana toy ny ao Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary ny distrikany Toamasina Faharoa izay iarahan'ny BNGRC amin'ireo mpiara-miombon'antoka hafa amin'ny fanjakana. Resaka tontolo iainana natsaraina ny fampitam-baovao eo anivon'ny foibe ny Madagascar National Parks sy ireo teknisianina eny anivon'ny valan-javaboary sy ny faritra rovana izay iandreketan'ny MNP. Napetraka ny ivitoerana ifanerasirana amerana ny tsindry isantsokajiny izay miatra amin'ireny toerana ireny. Narisorandriamasinoro, Fanirandriamanana. Raha efa fomba fiasatra izay teto anivon'ny MNP na ny Madagascar National Parks sy ny teknisianina miparitaka any amin'ny valan-javaboary sy ny faritra arovana ny fandefasana SMS, email sy antsoatarby rehefa misy alamay, fiazana sy teviala, hampiasaina hanafainganana ny fanondrona ny faritra iaran'ireo tsindry ireo ny antsoina hoe control room. Ao anatin'ny département opérationnel zao zay tena misy olona isan'andro izy mijery écran dia hoe misy afty dia miantso an'le site zay concerné zany izy dia après le site manao retour fa mbola tsisy ny interface système d'information zany ahafahana hoe ty le alerte voarain'le avy any amin'ny air protégé dia aveo le air protégé mamaly fa tena mbola resaka tanana be fotsiny. Base ny eritreretina hoe raha ohatra ka misy ny fitaovana
dia vetivety kokoa ny réponse raha ampiana le zay fahampitehana. Ankoatra ny eto amin'ity contrôle room ity hovatsiana fitaovana ihany koa ireo teknisianina isaky ny valan-javaboary sy faritra arovana homenavana kokoa ny any amin'ny valan-javaboary Nankarafantsika. Ny ministera moa dia mampirisika hatrany amin'ny fampiasana ihany koa ny teknôlôjia satria amin'ity taona ity tsika dia hiatrika an'ilay atao hoe phénomène El Nino. Anisan'ny facteur zany anaparitaka ny afo indrindra fa ny amin'ny faritra arovana ireny. Nandalo teto amintsika ny hoe ady amin'ny dahalo sy ny sisa mety eo cyclone fa ny afo koa dia tena manimba zavatra be da be ny harem-pirenentsika sy ny arena voajanahary zany sy valan-javaboary. Ny afo ny tena tsindry misy any amin'ny valan-javaboary sy faritra arovana iandraika etan'ny MNP amin'izao fotoanan'ny mainandro izao. Any amin'ny faritra andrefana sy atsimo andrefana Madagasikara no tena ahitana io tranga io. Vaovao tsara eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ny ofaofa tany Espaina ny sainam-pirenena malagasy nandritra ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja Tsip Kanety be Sokajy Junior. Noromba ny ekipa malagasy ny medaly volamena teo amin'ny doublette mixte. Anisan'ny tena kapokatsika malagasy ity resaka taranja pétanque ity. Kanto Reverson sy Tantely Andriambelo. Mbola voatazon'i Madagasikara ny anaram-boninahitra teo amin'ny fidinana tompon-daka eran-tany ho an'ny Sokajy Junior doublette mixte ho an'ny taranja Tsip Kanety be rehefa nanilika ny Espaina tamin'ny 7/4 teo amin'ny lalao marana. Samy ambozina medaly alimy kosa ny ekipa malagasy teo amin'ny tir de précision sy ny triplette mixte. Ny fanomanana sy ny fifantohana no tena tombony ho an'ny ekipa malagasy tamin'ity fifanandehibe ity hoy ireo mpilalao teo Patongavana. Izay aloha zany efa niomana dia niomana satria tanjona amin'ilay izy dia mba hoe hakan'ilay titre champion du monde zany dia efa nanomana efa nikotrana mafy dia mafy. Efa mambolana zany nanomanana an'ilay izy adversaire mafimafy tao anatin'ny faninanana zany dia ny Thaïlande ihany zany ny hita hoe mafimafy tao anatin'ilay doublette. Nefa nieritreritra ihany alohany hoe tsy maintsy mahazo titre amin'ny satria raha ny zavatra efa nataonay talohan'ny fanomanana an'iny dia efa mafimafy tokoa ary efa contre tamin'ny senior anay efa nanandrana an'ireo olona mafy ireo. Tao anatin'ny doublette aloha zany no tena point fort satria anay sy Elio niaraka tamin'ny 8e de finale dia avy eo to dia niditra tampoka i go satria tsy tafiditra kely dia nanomboka teo amin'ny quart de finale nakamo zany nihitany niezaka fa tsara. Ny dera sy nakasitraka ny zavabita sy ny ezaka ireo mpilalao malagasy ary ireo staff teknika ny ekipam-pirenena ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena fantatra fa isy ny mari-pakasitrahana manokana omena ireto mpilalao ireto izay nitondra avo ny volana pirenena. Mampanantena anareo fa omena anareo ny mari-pakasitrahana ambony araka ny laharam-boninahitra tandrify izay mbola ao an-dakà mino fa tsy andany zany ny filoha ny fanavaozana satria ny filoha ny fanavaozana reny ihany lehibe karatampony maroboninahitra reny na ny ordre national. Ataonay zany aromena anareo satria mendrika anareo nosalorana anjara maroboninahitra ambony eto amin'ny firenena manamarika ny fahafahanareo tondra avo ilazany Madagasikara sy ilazany taranja misy antsika. Tsy ivana fanotanterahina tany Santa Suzana Espaina izay fidinana tompon-daka eran-tany izay ho an'ny Sokajy Junior. Ho an'ny taranja atletisme nahatonga solotena avokoa ireo ligue paritra 720 mandrafitra ny fédération malagasy nyity taranja fototra ity hiatrika ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny Sokajy toute catégorie. Fifanana izay natao hitoriana sahady ireo atleta mety andrafitra ny ekipa nasionaly hiatrika ireo fifanana iraisam-pirenena miandry amin'izao taom-pilalaovana vaovao izao. Kanto Reverson sy Tantely Andriambelo ihany.
nanjakandreo atleta vito Analamanga izay nahazo medaly 12 ka ny 17 amreo dia volamena avokoa ny fidina eto mitaka Madagasikara ho an'ny taranja atletisme toute catégorie. Larina faharoa teo amin'ny filarana kapeny kosa ny ligna tsy mandrefana nahazo medaly volamena 4 ary teo amin'ny larina fahatelo atao anatin'izay filarana izay ny ligny Diana nahazo medaly volamena 5. Mavelombolo ny avy teknika nasion ireo atleta tamin'izao fifanana nasional izao ary fantoka tanteraka amin'ireo fifanana ny raisam-pirenena mianjy ny Madagasikara aorinan'izao ny fédération. Ny enjeu itsika zany efa akatoky ny lalaonosy amin'ny herintaona dia io zany ny enjeu lehibe voalohany indrindra karakarain'ny fédération. Ao koa ireo taniketsa tamin'ny herinandro zay hita fa niezaka be. Mbola misy koa hoe Jeux de la CGSOI Atsoatsa, misy Jeux olympiques des jeunes ary aorinan'izay misy championnat d'Afrique jeune ny Algérie. Dia raha manohana tsara ny fanjakana mba afaka alefa amin'ireny ankizy fa le taniketsa rehefa mahazo compétition dia miova be mihitsy. Hiezaka ny andeha fandro atleta malagasy any amin'ireo ivon-toeram-pampihofanana any ivelan'ny fédération. Tombony atsika raha teo ny mampikambana ny filohan'ny fédération malagasy ao anatin'ny confédération africaine. Ny tena moa membre ny confédération africaine d'athlétisme fa présidente fédération any koa aloha alohan'izay ny fandefasana ankizy any ivelany dia miankina amin'ny performance zay vitany. Ny centre d'entraînement tsy mandray raha tsy hoe ambony performance le atleta ampiandohany aty amin'ny firenentsika ka hiezaka tsika aloha mba tody amin'le performance le minima na championnat d'Afrique aloha iny ny voalohany indrindra sivana ahafahany miditra amina centre d'entraînement. No hitako tamin'ny namono championnat d'Afrique moa tany Ghana tamin'ny volana Mai teo dia ny directeur en centre koa efa nilaza tamiko aiza ny atleta malagasy aiza ny performance dia hiezaka ny andefa any dia hita engany eka ekeny zareo no ampiditra ny atletatsika. Atsivana fa misy 570 ireo atleta nanjay anjara atao anatin'izao FIFA national izao izay avy amina ligue paritra 410. Voafidy atleta mendrika atao anatin'izao fifanana izao kosa teo amin'ny sokajy vehivavy Iananjy Anjafy izay tompon-daka teo amin'ny 400 m ary nahazo medaly volamena ihany koa teo amin'ny 400 m ary mbola nahazo ny medaly volamena ihany koa izy ireo teo amin'ny relais 4x100 sy ny 4x400 m. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa dia atleta mendrika Itojo Mamso avy amin'ny klubany Kosfa izay nahazo medaly volamena teo amin'ny 400 m. Ny vaovao misy songadina maneran-tany ny trangana horohorontany mahery vaika nahatratratra amin'ny 7.4 amin'ny marge Frigidaire tany Colombie omaly niovotra nandritra ny 4 minitra ny tany raha nitatitra vonjy maika dia 2.30 no namonyainy mahery ny 7.9 naratra 4.20 ny tranondrodana ary olona amanjato ny mbola tsy hita amin'izao fotoana izao. Sandra Coutorson. Mahery ny 2.30 no namoy ny ainy 7.9 eo naratra mafy ary trano ampolony maro no rava taorin'ilay horohorontany mahery vaika namely any Colombie omaly alatsinainy tokony tamin'ny 7 minitra maraina orany an-toerany. Tany akaiky São José del Palmar ao amin'ny départementany Choco tokony 490 km andrefan'ny Bogotá no nisy ny foiben'ilay horohorontany. Voalaza fa isan'ny horohorontany mahery vaika indrindra ny tranga tao Colombie nandritra ny taonjato faraiky amby roapolo araky ny sapandrara ara-jeolojika ny an-toerana izy ity nahatratra 7.4 amin'ny marge fandrefesana ny herin'ny horohorontany ny tanjany. Voakasika mafy indrindra ny faritra mpamokatra kafe indrindra Pereira, Manizales, Armenia ary Cali izay tanàna fahatelo lehibe indrindra ao Colombie. Teraka fasimbana goavana sy tahotra teo amponina ilay horohorontany izay naharitra teo amin'ny 4 minitra teo. Anarivon'ireo olona nivoaka ny tranony ka nitangorona teny an-dalambe. Nisy no nihevitra fa toy ny tao anaty horonan-tsary mihetsika no ny aina ny zava-nitranga no ny fihetsika andro-jiro, tarby ary trano. Ao amin'ny tanàna manodidina ny Manizales izay tokony ho 50 km miala amin'ny Pereira, tilikambo iray amin'ny katedraly no tapaka sy nianjera no ny fiovitrovitr'y mafy ny tany. Mbola mitoy ny asa famonjena sy fikarohanareo olona mety mbola velona ao Cali izay isan'ireo tanàna tena voamafy ihany koa. Miara-misala avokoa ny rehetra na ireo mpamonjy voina na ireo mpilatsaka tsitrapo na ireo mponina. Manoloana izao loha izao dia nanambara ny filohan'ny Colombie Abelardo de la Espriella ny ametrahana ny amiana nasionaly anamafisana ny fandraisana andraikitra sy ny asa famonjena.
efa tonga ny antoerana ihany koa ny fanohanana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena maneho ny firaisan-kinany amin'ny Colombie. Ny vondrona Europeana ihany koa dia nampiasa ny rafitra zanabolina Copernicus mba hanohanana ny asa famonjena. Raha nanambara fanampiana amin'ny tetina 5.5 tapitrisa dolara kosa Etazonia. Tsy tao Colombie irery ihany na tsapa ilay horohorontany fa enso tsapatra ny Équateur, Panama, Venezuela ihany koa. Ary ny amananantsika mahafinaritra ny fampahalalam-baovao iverina eto an-toeransika ny anka tanaty fety tanteraka ny mponina tany Nosy Be sy ny mpiala sasatra tao anatin'ny 5 andro nanaovana ny festival Somaro. Ny farana nietsika niakatra ny soratra tratra ny tanjona ho an'ny Wawa izay tompon'ny festival sady mpikarakara tamin'ny andiany fahatelo ambin'ny folo iny. Mazava ho azy fa nisy akony betsaka na teo amin'ny toe-karena na ny sosialy ity festival Somaro ity. Retsitoara Jean Driss, TVM Nosy Be. Tao anatin'ny filaminana tanteraka nandritra ny fotoana nanatanterana festival Somaro teto Nosy Be, olona marobe avy any ivelany no tonga niaraka nanao fety tamin'ny voakany Nosy Be. Efa andiany 17 tamin'ny taona ity festival Somaro ka mangataka tosika avy amin'ny olona rehetra komity mpikarakara. Raha teny filamatra tamin'ity taona ity hoe Somaro ho antsika jiaby. Izy koa misy hitanareo fa raha tsy mety magnataona ambara hoe zao no tokony ataontsika, zao no tokony ataontsika satria atsika jiaby samby tompony efa mavesatra. Ke mba mangataka zahay fanampiana ao ny mikasiky transport, ampianareo zahay, ny hôtellerie ampianareo zahay satria efa tsy tonganay. Au niveau na budget efa tsy tonganay. Ampodiana monsieur le président any hoe mitady fanampiana ny Somaro. Nanakatona tamin'ny fomba ofisialy festival Somaro andiany 17 zao tale général ny kolontsaina. Sokanareo amin'ny ekipa Somaro zany mbola betsaka ny fahakarozana ny votatsiana amin'ny dia anohanana ny festival. Satria tsy mora manohana ny festival io na arabola zay na fotoana zay na ekipa zay fa dia fitiavana mahatonga antsika ekipa Somaro zany manatanteraka ny festival ity natana Zanahary mbola mavenga Somaro. Tanatin'ny 5 andro nanaovana festival Somaro andiany 17 maro ireo olona nahazo tombontsoa tamin'izany indrindra ireo amin'ny velona amin'ny resaka fizantany. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany raha ampitso indray mirary sorto classique.